rehefa tena diniantsika tena amin'ny ny zavatra rehetrarehetra nandehanantsika aloha zany dia tsy dia tena misy hoe problème majeur ny fomba fampandehanana an'le fifidianana fa mirindra sy milamina daholo ary mieno any anaty tomobile ny ako ny manerana ny Madagasikara ohatrany hoe mirindra sy milamina ihany le izy. Anokafana ny manodidina ny lisy mpifidianana dia amin'ny voalohany volana Desambra zany dia ao anatin'izay fanamboarana ny lisy mpifidianana zay dia mba ho tompona andraikitra daholo zany itsika mianakavy zany ny seni tena tompona andraikitra mivantana fa eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena sy ny fiarahamonina politika eo amin'ny fanentanana, eo ny fitondram-panjakana eo amin'ny fanomezana karapanondro ary eo ianareo mpanao gazety anentana ny olona rehetrarehetra anara-maso amin'ny fotoana tokony afahana manaraka an'izany zavatra zany. Zay ngamba ny teneniko mikasika an'izay zavatra zay fa ny zavatra lazaiko dia sarotra ny mitantana lisy mpifidianana zany. Raha ohatra ny tsaray na roa na telo zany le zavatra mety ho tsy tomombana na folo ary ny zavatra ty tomombana sur 25 000 zany dia mba hamevo 19 sur 20 ihany ny seny zany fa aza dia le zavatra kely sendra lesoka zany no andraisantsika an'an'lisy 25 000 maherana nataontsika firy tamin'ireo tsy nandeha amin'ny araka. Ny résultat électoral dia par province, isaky ny province no hitretentsika ny résultat électoral dia misy zany ny eto Antananarivo, Fianaratsoa, Majunga, Diego ary Toamasina.